Opération Freestyle. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H, ça se passe par là. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H. Yeah, Opération Freestyle karakarain'ny label Mafianar izay ahitanao an'ny Elite ao amin'ny CLT Tsiadana amin'ny 2 ora. Misy clash dia misy choqué zao miaraka amin'ny guest rehetrarehetra iny dia ao koa zay balance kely inédit kely amin'ny album io ambiance compétition tongava maro Adaly io 20 décembre amin'ny 2 ora. Bon, Opération Freestyle. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H, ça se passe par là. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H. Meza dia manasanareo tonga be da be amin'ny Opération Freestyle Tour Mafianar event izy io a dia ao amin'ny Golden Paradise enceinte ny CLT Tsiadana de samedi 8 décembre manomboka amin'ny 14h dia manasa antsika rehetrarehetra ho azy. Opération Freestyle. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H, ça se passe par là. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H. Wilkim miara-miasa amin'ny Mafianar manao amin'ilay Opération Freestyle amin'ny 8 any amin'ny CLT Tsiadana Golden Paradise. Tongava daholo fa antsika mahita izy mitondra ny street album taloha amoaka an'ilay maxi vaovao dia efa kopinareo sur Okay. Opération Freestyle. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H, ça se passe par là. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H. Timotra telo Arab. Opération Freestyle karakarain'ny label Mafianar Ao amin'ny CLT Tsiadana enceinte Golden Paradise. Tongava lahy ahitantsika Elite, Sopala, Meza, Wilkim, Timotra telo milay amin'ny 2 ora tsy diso. Azadio tongava peace an'la. Opération Freestyle. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H, ça se passe par là. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H. Ok, Sopala typical manome fotoananao samedi 8 décembre amin'ny 2 ao amin'ny Golden Paradise CLT Tsiadana io. To dia atombotsika amin'io ny réveillon fa atao milay ny déodorant dia ataontsika matsy mikatrany parakatsakatsany yaman. Opération Freestyle. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de piston. H, ça se passe par là.